miaravantsika rehetrarehetra dia zara kely indray andro any a momba ny zavatra fataontsika amin'ny Facebook moa izy ity dia madinika antsika eny a dia anampina ny antony a fa tsy hoe hitsaranantsika fa mino aho hoe afaka ny anova zavatra tsika rehetrarehetra ao aorianan'ity a dia miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra moa zany tenin'Andriamanitra ny tena manova antsika dia antsika mahafantatra hoe ho antsika izay mampiasa Facebook be dia be rehefa misy olona maty dia matetika tsika miteny hoe Mandria am-piadanana ohatr'izao dia miteny zavatra be dia be momba an'ilay olona maty tsika malahelo anao say dada hifankahitsitsika soatran'izany fa raha ny tena marina tsy maheno an'iny intsony ilay olona maty tsy dika intsony zany zavatra izay ho tenentsika ho an'ny olona rehefa hoe maty ny olona anankiray tsisy azo atao intsony efa vita efa voatapaka ny hevitra efa vita ny zavatra rehetrarehetra ho an'iny olona iny dia manamarina izany tenin'Andriamanitra za moa tsy izany mamorona an'izay fa ny tenin'Andriamanitra no entsika hitenenana hoe fa maninona no miteny an'izany dia ozy ny tenin'Andriamanitra ao ampitoro teny toko 5:4 izao ny vakiny hoe fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina fa ny amboa velona no tsara no liona maty fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-potia izy fa adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fielonany dia samy efa levo na ela sahady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy dia ohatran'izay hoe raha mbola misy zavatra ataonao zany teneninao efa tsy manana anjara intsony izy amin'izay atao aty ambany masoandro reraka fotsiny zany tsika raha noratra sy tady sary sy anao zavatra ohatran'ireny hoe ohatran'izao fa ny tena marina raha ohatra ka tiantsika ny olona anankiray dia aleo tenenana azy rehefa izy mbola fahavelony tenentsika hoe tena tiako ianao raha ohatra ka te hisaotra olona tsika dia tenena izy amin'ilay izy mbola velona iny dia misaotra anazy tsika fa tsy hoe rehefa maty izy dia eo tsika vao tenentsika daholo lasa poety mihitsy tsika nefa ny tsy afaka nilaza anazy an'izany tamin'izy mbola velona dia akoatran'izay tsy hoe ilaza hoe tia olona sy hoe ilaza hisaotra olona fotsiny fa indrindrandrindra tory filazantsara hoe raha fantatrao hoe tsy mbola manana an' Jesosy Kristy ilay olona mbola tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izy dia izy mbola velona ny fotoana ahafahana milaza an'izay anazy fa rehefa maty tsisy azo atao momba anazy efa hoe izay zany efa izay nafafiny tety dia mijinjana iny sisy izy rehefa any amin'ny mandrakizay any dia efa fantatra dia miloha hoe makaiza ny olona anankiray fa raha hitanao hoe misy olona very manodidina anao mpiazandrasanao faty izy hitenenana hoe ohatr'izao dia na hivavaka ary ianao an'iny olona iny tsina tsy afaka manao an'iny rehefa maty izy afaka mivavaka sy mifadianina ianao fa tsisy akony tsisy fiantraikany amin'ilay mandrakizay an'ilay olona intsony ilay izy rehefa avy eo dia tsy mbola za koa mamorona an'izay fa tenin'Andriamanitra milaza an'izany jerentsika amin'ny Romana toko 2:5 Romana toko 2:5 miteny hoe Andriamanitra izay mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Andriamanitra zany mamaly ny olona araka izay nataony araka izay hoe izy tety ambonin'ny tany tamin'izy mbola velona dia misy zavatra zany tsy ananantsika fahefana intsony fa rehefa maty dia efa votsitra ny zavatra rehetrarehetra dia efa mizaka ny vokany sisa fa mangataka hoe tsika izay mahalala ny fahamarinana dia andaontsika rizary andaontsika hiteny amin'ny olona hoe misy nge ny elo dia misy nge ny fiainana mandrakizay fa tsy hoe rehefa maty ilay olona dia tomany be tsika nefany tsy nanao ninina ao anazy tsika tetỳ ambony tany tsy niteny tamintsika hoe Andriamanitra nge ka hitsara tsika tsy niteny tamintsika hoe misy nge fiainana mandrakizay afaka niovana iny fiainanao fa rehefa maty izy dia tsy afaka manao ninina tsika fa na hiteny ary tsika hoe zao ianao tety dia tsy ampiovan'Andriamanitra zany ohatran'ny kolotsaina amerikana zao rehefa misy maty dia na dia olona ratsy fanahy be ary izy na dia olona tena nanao zavatra tsy mety rehetrarehetra teto ambonin'ny tany ary izy
Rehefa maty le olona dia marina aloha fa amitentsika Mandria am-piadanana le olona efa tsy mihetsika tsontsina dia ohatrany hoe miadana izany izy fa ny zavatra mitranga any ambadika any tsy fantatritsika dia misy miteny izany eo indrindra moa le olona le ohatrany hoe le pastera na ohatran'izany am'le fitaovavahana am'le fandevenana zany dia miteny hoe ty olona ty dia ohatran'izao na misy olona tao fianakaviana miteny hoe izy tamin'ny fahavelona dia ohatr'izao tena ohatr'izao tena tiany ohatr'izao tena tia manampy mahatra izy tena ohatran'izao fa nefa ny raha tena marina tsy reny ny zavatra manan-danja amin'Andriamanitra tsisy zavatra vitanao tety tsy niasa akory nananao asa be dia be koa arany tsy voatery hoe tsy ratsy fanahy fa nananao asa be dia be ary ianao nefa tsy tao amin'Andriamanitra tsy ao fanjakan'Andriamanitra dia very fotsiny izany reny asa rehetrarehetra reny na dia tsara fanahy be ara dia tsisy dikany le izy ao anatrehan'Andriamanitra fa ny amin'Andriamanitra dia hoe hitany ao anatinao ve Jesosy Kristy ao anatinao ve Jesosy dia rehefa mahita an'i Jesosy dia manaiky anao izy hiditra ao fanjakany dia zay ny tedavina teny ao amin'ny Hebreo milaza hoe Hebreo 7:7-7 ny jerentsika farany mifandray amin'ilay niteneniko teo ihany izy ty ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho fatindray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy ny fitsarana dia tsy ampitahotra antsika ny antony anaovako an'ity vidéo ity fa anokafana masontsika dia anamboarana ny zavatra tsy mety satria ny Tenin'Andriamanitra fanitsina izay diso dia na hiteny ary zantsika hoe Mandria am-piadanana dia tsy misy ako ny any mandrakizay an'olona anankiray izay fa eto tsika izany tokony raha misy zavatra tokony amboarina dia eto ny fanaovana an'izay na apirehitra labozia arivotsika na ray tapitrisa na hiteny zavatra tsara na andoha vola be ary tsika any amin'ny tsy fantatra hoe andao hivavaka ho an'ity olona ity dia tsy afaka manao ninina ntsontsika indrisy fa satria izay efa petraka efa lamina nanaovan'Andriamanitra anazy dia aleo ny olona rehefa misy zavatra tokony tenenana azy dia izy mbola velona tenenina hoe bebahy ianao amboary ny fiainanao dia tenena hoe tian'Andriamanitra ianao mbola afaka anohanao ny fanjakan'Andriamanitra mbola afaka miova ny fiainanao fa rehefa maty dia tsisy atao tsony tena hoe ripo-verimaina zany raha ohatra ka hoe miezaka tsika na anova zavatra hoe ho an'olona anankiray efa maty fa tsisy atao tsony dia izay tiako ampahaizana antsika hoe andao tenenina amin'ny olona zaraina amin'ny olona fanjakan'Andriamanitra rehefa mbola velona ozy isy le tao amin'ny mpitoroteny teo hoe rehefa mbola velona ny olona dia mbola misy azo antenaina dia mbola misy olona azo antenaina zany misy azo antenaina amin'ny olona manodidina anao fa aleo fotsiny tsika tsy hanao hoe Mandria am-piadanana satria ny zavatra tenentsika sy ataontsika dia milaza hoe inona ny inoantsika dia rehefa milaza hoe izay ny inoantsika dia raha ohatra tsaka hiteny olona anankiray hoe Mandria am-piadanana dia hosoratako ao Facebook ilay izy ohatran'ny tena hoe mbola hitan'ity le olona mbola afaka ny aheno an'izany izy mbola misy zavatra afaka hovain'izany teneniko izany dia lasa mitentsika lasa miresaka amin'ny maty mihitsy ary angentsika rehefa manao an'izany fa ndraindray tsy tonga saina fa aleontsika manao zavatra amin'ny fahamarinana ny Tenin'Andriamanitra fanaraka tsara amin'ny Tenin'Andriamanitra zavatra ataontsika dia mahafaly an'Andriamanitra fiainantsika dia mizaran'Andriamanitra manodidina antsika amin'ny fotoana mamety anazy fa zavatra roa tsy afaka ataontsika rehefa maty ny olona anankiray tsy afaka mibebaka tsony dia tsy afaka mitory filazantsara tsontsika fa ety an-tany fanaovana an'izay be dia be ny olona misy fijorona vavolombelona hitantsika hoe be dia be ny olona manenina rehefa any amin'ny elo hoe te hiverina hibebaka na ny ao anaty baiboly ara dia misy an'izany tantarain'i Jesosy Kristy tamin'ny tantaran'i Lazarosy ilay mahantra sy ilay mpanan-karena dia te hiverina izy hoe hanamboatra fa tsy afaka amboarina tsony fa efa izay dia raha ohatra ianao ka maheno an'izany aza mafisina ny fonao fa amboary dia ny ety ny fiainana mandrakizay anao fa tena resaka fiainana sy fahafatesana ilay izy dia tsy afaka sangisangintsika fa tsisy olona atao izany hoe Mandria am-piadanana fa raha fantatritsika izy hoe efa tao amin'ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra tsika dia mitentsika misaotra an'Andriamanitra fa tena efa any izy izany dia mialolalana antsika saotran'izany fa na hiteny ary tsika na olona voavonjy ary no teny antsika hoe Mandria am-piadanana dia tsy mety satria miresaka amin'ny maty tsika dia ohatran'izay izay fotsiny hoe tiako atongavana satria be dia be ny zavatra hitako any amin'ny Facebook saotr'izany dia mbola misy zavatra maro koa any amin'ny Facebook ihany fa hozaraiko amin'ny vidéo manaraka dia mino hoe tsy hoe ho choqué be tsika maheno an'izany fa fahamarinana ilay izy tsy maintsy milaza ilay izy ako dia fitiavana ny antony ilay izy dia samy hitahin'Andriamanitra tsika dia samy tsika mamaka tsara amin'ny Tenin'Andriamanitra dia manao ny marina foana manao zavatra araka ny fahamarinan'Andriamanitra dia tahian' Jesosy daholo